hoany zay mbola tsy mahino ma le hoe tsôla be itsôla be zegny dôla be zany izy io a dôla antenosy tsy ho ela izy koa tsika mijery zay izy koa zay koa agnaresaka festival tsôla be dia tsy atian-Tananarivo fa agny Sainte Marie zay zay fotoagna zay miaramatsika zay zegny taveraka aminay eto amin'ny point carré eto atsika dia ikoragna zareo avy amin'ny comité d'organisation ny amin'ny festival tsôla be Sainte Marie maromaro zareo iaraka amintsika eto fa niaraka amintsika eto voalohany dia ny président ny comité ny tsôla be izay Angelo Adonis miarava anao tonga so eto amin'ny point carré président miarabanao namana zanika dia miaraba ny mpieno magnaraka an'ity fandaragna ty ary miaraba ihany koa nareo technicien ato amin'ny point carré nakagnisan'ny raha tsy very ny tadidiky efa nisy tonga tsika efa tafiaraka tagny Sainte Marie tamin'ny taogno firy igny président tagnaty festival tsôla be tamin'ny 2016 igny 2016 tsika nitrôtro igny tam'izay tamin'ny RNM voilà niaraka tamin'ny madame Niony ery Gaston Ndriamanala jiaby tamin'ny izy manko occasion mangataka izy koa misy vahiny avy amin'ny plateau-nay eto dia na raha tsy homagny direct angatanay fo zay président mba magnily mandeha festival tsôla be mitonga ty zay point carré asa mba possible président anareo am'ty bienvenue nareo tegna bienvenue nareo agny satria izy koragnana igny ity fandaragna ty fa efa signe raiky magnambara fa hoe anareo zegny invité amin'ny agny amin'ny tsôla be am'ty 13e édition ty za ty raha karaha zegny merci beaucoup président alena koragna amin'ity taogno ty misy fotoagna asa zay tsy naharaka fa ohatra nisy fotoagna ohatra nangingigny festival tsôla be ino zaka nandalo président nisy fotoagna somary nangingigny tokoatrany satria tamin'ny 12e édition zay tamin'ny 2019 ino moa raha nandalo tamin'ny tany sy ny firenena nisy an'igny covid igny dia somary nalaka bagna hely maloha satria izy koragnana igny alohany anao isôty malaka bagna eky maloha zay ake zegny efa tafisoty tafilopitra amin'ny 13e édition igny za sy refa misy raha maventy am'to izy amin'ny tonga ty hoe dia manomboka ny 20 ka hatramin'ny 1 ny fanjavan'ny août no agnanovagna izy ny agny amin'ny île Sainte Marie mianao antsika koragna sabeky président agnisan'ny somary mahavely zay tatato efa karaha narinaro ny festival zegny any misy ny ao a Sainte Marie ny tiany aviagna zegny araiky zay le manakôry zay le raiky tsôla be ty dia manakôry le sasa zegny any misy agny aiany izy aminazy tsara beky aminazy ty président izy moa zegny mariny tokoatra maromaro ny festival akao tsisy maratsy anazy satria i jiaby telo boka izy akao araiky festival de baleine araiky carnaval de baleine fa araiky zegny tsôla be i jiaby zegny samy manany agnitrynazy aby samby tsara ary samby mampiditry touriste Sainte Marie Akasinitry hoany zay mbola tsy mahino ma le hoe tsôla be i tsôla be zegny dôla be zany izy io dôla antenosy ary zandriky am'ty zegny ahitagna dôla fontrifotry zany hoe tsy volana fotsiny tsika hoe regny jingo jay satria za madiniky zao fa tsy midôla satria efa Facebook fa dôlandreo ke agnerigny ny dôla taloha regny zegny tsika ny akao misy an'zagny jingo jay volaniko teo aka misy an'zany aradimy misy sabaka maromaro zany ny dôla ka hitatsika aty amin'ny volagna mai efa ho avy juin zany misy atsika tsika magnano ity fandaragna atsika ty efa azo lazaigny fa na ny programme efa mipetrapetraka fa mampatiagno tany fo manakôry izy amin'ny taogno ty ny festival tsôla be zay miavaka hely izy am'ty namana Jean-Luc satria mazava ho azy ozy namana tegny hoe iarahana amin'ny commune urbaine tena manoagna kaiky mihitsy ny commune urbaine satria io sady fesoragna monsieur le maire miaraka amin'ny député any koa efa naneky zay iara-dia tanteraka amin'ity festival tsôla be ty dia amin'ny fotoagna zio ty izy moa zegny ny aty Antananarivo misy anareo ataoko hoe nareo équipe mihitsy ny agnatin'izay komity ny mpikarakara ty zay dia ny agnanaovantsika anazy ierigny eto atsika bokoa mbola iresaka fa misy moa zegny ataontsika hoe nikoragna zegny ny andesiny Arnaud Franqui zegny ny agnisany responsable sécurité sy ny sûreté dia veo tsika manao nikoragna zay ndolo rahantsika nikoragna zegny ny tsara fanta makasika ny festival tsôla be raha sécurité amin'ny festival tsôla be moa no resahintsika dia
Efa fantatra atsika moa zany fa Sainte Marie agnisan'ny toerana araiky zay tegna en sécurité tokoa zany raha ohatra ka ny Madagasikara no resahantsika. De raha mahakasika an'igny moa zany efa misy ny fiaraha-miasa zay mipetrapetraka miaraka amin'ny commune urbaine de Sainte Marie. Zany hoe misy police communale tsika, misy police nationale, ao koa ny gendarmerie nationale sy ny force. Eto zany za magnafatrafatra anareo fa tsisy tokony atahora mahakasika ny filaminana na agny amin'ny hôtel zay miara-miasa aminay, zany hoe ny opérateur touristique na koa ny agny amin'ny zay établissement jiaby mandray vahiny na ny agny amin'ny site zay agnanaovana ny agnatantarena ny festival Tsolabe. Afatra ho an'olo jiaby mamporisika anareo tonga amin'ny festival Tsolabe satria izy koa de tegna mbola tsisy karanty eky angamba raha Tsolabe no resahana. Misaotra sahady ho anareo zay sécurité jiaby an-tampon-tanagnany Sainte Marie. Zay ny koragna nataony tompona ndraikitry teo igny. Izy ny voalazany zay fa hoe ngisa mampiavaka ny Sainte Marie izy de niresaka filaminana. Niasanao mbara mahakasika zay président? Tegna mariny tokoatra satria izy zagny mahatsara Sainte Marie. Satria tsika ke mivôlagna na misy tsy misokatra, tsy mifody motonao mipetraka mbavy tamiagna akeo, mahandro anao tsara be nandavarangana tsisy mikitika. Na anao mandeha manao fety mody ariva tsisy mikitika anao fa bienvenue tsara be anao tonga andragno. Zegny zany masamiavaka kely ny inosy. Ary zay mamivaly anazy. Manao koa ndraiky ny ataontsika hoe ny fifandraisana boka hoe matsagnaraka ny vidéo zegny any natao responsable communication sy eo koa ny responsable resaka arabola agnaty izy ty fa manao koa ny tamin'tongo ty noranorana lesy nagnano isa sany sasary sany zavatra mbala ataontsika hoe tsara fantsa ihany agnatin'ny resaka fiomagnana na dia mbola ty amin'ny mois de mai juin zay misy antsika président. Marina zegny satria tamity zany somary tsy nanano sarotro loatra. Ino moa tsy nampasarotro anazy satria maromaro zany nifandrimbogna taminazy. Izy le volaniko taloha tary hoe i monsieur le maire zany. Zany hoe commune urbaine zany de nandray ankaiky. Zay vao tselatsela raha trognoria mitrôtra amin'ny député koa ary tegna nanieky hatramin'izay zany tsisy raha karanty. Ny velabelatra kokoa zany ny fomba fijirinay mpikarakara. Zay zany avantage. Io moa zany miaragna amin'ny tropique event zegny mpanao événement kokoa de eo ny comité Tsolabe de eo lasite zany ny commune miara misala zay zany mba mamôrana satria entagna izy zany izy koa iaragna mibata maivankivagna zegny izy. Zegny zany manamoramora ny fikarakaragna ty. Manao koa ndraiky ny ataontsika hoe ny fagnampiagna baka aty ivelany ny ankoatran'ny Sainte Marie. Mazava ho azy satria maromaro moa zany efa niteny hoe agnampy. Mba tsy teny fotsiny zao star Iasy Carna Drink maromaro zany moa zany ny opérateur efa niteny hoe itoananay événement io mazava ho azy zany fa ny ministre ny tourisme madame le ministre zany efa nieky zany reo anao parrainage de eo nandrasary culture babanjaza ihany koa de mazava ho azy zany fa maromaro misy maromaro koa ny maire ny grande ville. Monsieur le maire moa fa miresaka fa nivory taminjareo GS zay ny maire de la grande ville. Afa maromaro koa zany ny maire ho avy any Inosy agny itsidika Inosy tsika ka. Marika zegny. Ndako letsika ny koragna zegny nataony araka tamin'ny Lino izy magnisan'ny tompona ndraiky ny amin'ny resaka arabola ny agnatin'ny comité ty boko tsika maneho ny koragna ihany koa eto président. Au niveau ny resaka arabola eto tsisy atahoragna amin'io fa tsy maintsy mipasy zay déjà efa maromaro ny dingana vitanay efa 50% plus no toebola zay nivoaka agnatin'ny caissinay mo de presque efa tsara petrapetraka zay ny au niveau nzay zavatra zay zany na antoeragna ny Sainte Marie na aty an-tany be zay dia tsy mifidy sarangan'olo zay vogna iaraisa aminay sy fagnampy itolo-tagnana aminay afaka ataontsika tsara ny collaboration mahakasika ny festival zay ho karakarainay io. Eto moa zany mametraka afatra ho an'ny zay mpagnaraka de mitongava tongava fa ilamigna izy io ary retour en force efa lettre tamin'ny 2019 fa farany atsika zao 2025 13e édition ary miomagna atsika fa
ho tsara io itsolatsika io. Izy ny voalaza izay efa vogno tanteraka ho izy ny afagna agnatanterahagna ny festival Tsolabe ny amin'ity taogno misy atsika ity. Fa izy koa ataontsika hoe ny olo zegny mbola tseniky mahafantatra président, ino tegna mampiavaka ny festival Tsolabe amin'ny ankapobeny? Raha festival neto Madagasikara. Mampiavaka azy zegny io le dôla io le fomba. Ny fomba antenosy zany misy joro akao. Satria akao aby mivoaka koa dadalatsangizigny namana zandrika misy hitantsika ny dadalatsangizina akao itsangizina zany akao de hitantsika satria misy mirango baleine koa akao. Maromaro zany ny fomba andrazagna efa taloha tagny zay tsy fantany zamadinika vaizo. De avoaka amin'izany zay zany mampiavaka ely aminazy amin'ny festival jiaby le à Sainte-Marie ka. Asa bako araka ny koragna zegny responsable ny communication ihany koa sady SG mo izy agnatiny ity comité ty fa ny tiako kontonegna ihany koa magnaraka zay président araka fizavanao anazy. Ino zegny ny tombony ny hoentiny le festival zegny ny karakaretsaka ty ho an'ny mponiny io à Sainte-Marie? Mandray anjara tanteraka zany ny mponiny. Zay avantage koa satria izy lokanigny ao zany misy stand. De ampandraisana anjara koa zany rehefa kodrazagna regny. Zay izy vao miala ty tonga agny zay manao mitourné eran'ny fokotany jiaby io mampandray anjara le comité jiaby. Zany hoe ity festival tsika ty ity fantaran'olo nosy de aviatsika hiaraka farombagna zegny zany ampandraisana anjara do zany ny vahoaka tsy vaky volo à Sainte-Marie ka. Na Tamatavy aza na ty Antananarivo koa zany efa nitrotro taminay koa fa hiaraka isalahy agnano Tsolabe. Ka le agnarana fa mipetraka nefa raha hita fa hoe vomeka nampiakarina zany ataontsika hoe ny fagnamezana lanja ny mpiara-miasa ny amin'ny resaka communication. Ino mahatonga zay président? Satria zava-dehibe loatra zany ny communication satria araka ny fivoarany tany zao ny communication zany zava-dehibe. Raha vao taloha zany tena marina, taloha zany somary tsy ampy ny communication fa tamity zany mazava ho azy efa tsara tamin'ny Pain-Carré tamin'ny Tsolabe fa tonga zay eto de izy koragniny maromaro moa zany presque le volagniny SGT hoe nala tamin'ny maromaro ny RNM de i-présenté koa zany zay amin'ny ITM. ITM zay tsara ny présenté zegny zay hatramizay efa agnatin'ny le com dolo ITM zany ho avy amin'ny le 12 jusqu'à le 15 de mefa misy tando moa zany Tsolabe ao de maromaro zany raha voaka akao zay mahatsara anazy fa bebe zany ny communication vita araka ny van'ny SGT. Ye hoaretsika mihoko zay koragna nataony SG sady responsable communication zay Naza Andrientsoa. Ny fanomanana ny festival Tsolabe eo amin'ny lafin'ny communication efa nanomboka nandeha ny fampahafantarana festival Tsolabe zany nanomboka vao mois de mars voalohandohan'ny volana mars iny de fa maromaro ny communication paritakany zay hitanareo amin'ny tambazotra social maromaro na ny Facebook na Instagram sy any amin'ny resaka interview ny journaliste maromaro na any toerana na any Sainte-Marie na eto Antananarivo ary manerana amin'ny Madagasikara mihitsy. Zao moa zany zao interview iarana amin'ny Pain-Carré zao iarana aminareo zao de fa anatiny fanomanana an'izany resaka serasera eo amin'ny fampahafantarana ny festival Tsolabe andiany fahatelo amby folo zay atao ny 28, 29, 30, 31 août any à Sainte-Marie zany ny zay festival zay. Mbola mitohy ny fampahafantarana na eto toerana io na ny any ivelany na eo amin'ireo nosy rahavavy mbola misy ezaka be dia be ho ataonay hitanareo miandalana eo moa zany fa efa milamina daholy efa ao anatin'ny fandaharam-potoana daholy ny dingana rehetrarehetra zay ho tanterahana amin'izay. Ny mampiavaka ny communication amin'ity raha oharina teo amin'ny communication nisy teo aloha dia zao aloha zao fa hitanareo zao fa délégation mafonja mihitsy ny tonga aty Antananarivo miaraka amin'ny monsieur le maire moa zany mazava ho azy commune urbaine Sainte-Marie ny mandeha aty Antananarivo mampafantatra amin'ireo partenaire sy mpiara-miasa rehetrarehetra eto Antananarivo ary manerana amin'ny Madagasikara ny zay mahasamy hafa anazy voalohany indrindra. Ny faharoa manarakarak'izany dia ny eo amin'ny resaka tambazotra serasera sosialy na ny présence en ligne. Zay koa zany mampiavaka ny Tsolabe amin'ity satria
dia tsy nataonay ambany-javatra mihitsy efa ampahatarana zay marina de marina moa fa amin'izao ny Facebook, ny TikTok, ny Instagram na ny chaîne ohatrany anareo zao zany dia tsy ataonay ambany-javatra mihitsy amin'ity 13e édition ty. Zay ny tena ngeza-peo mampiavaka an'ity zany amin'ny resaka serasera par rapport amin'ny andiany teo aloha. Amin'ity magnaraka ty koragnitsika zay makasika resaka programmation dia hoe rehefa amin'izany festival agnisan'ny manerigna olo satria manko ny olo samy amin'ny zaka tiany. Eo ny hoe tiza resaka vakodrazana kokoa nefa koa sasany koa tiza hoe manakory regny artiste tendance maro be zegny hoe tian'ny olo hita aby regny koa. Rehefa mizaha le programme zegny ny misy sady mbala olona zegny baka eo moa izegny somary maro matanjaka ihany artiste. Ina tonga zay safidy zegny président hoe asiagna vakodrazana asiavagna koa ny moderne maro samihafa. Ya, satria ny fiainana moa zany lanja miakatra, izy araka le volagniny 12e édition somary nandrinandry, izy tam'ty zany misy obolagna zay akagny hoe mifoha. Mifoha zegny maro be zany raha mifoha. Ya, ke mifoha zegny Tsolabe mito dia izy ny namafisana ny côté artiste. Na le sur place ao ny artiste an-tanàgna, avy eo ny artiste nationalité maromaro akao igny izy hitantsika agnatin'ny programme igny tegna agnano mafy atsika amin'izay tsola marigny. Agnano mafy zay ny koragna zegny nataony responsable ny animation agnatin'ny tizma sady mpanakanto ihany koa ndao arahantsika zay koragna ataony babasy zay. Agnatin'ny animation malô presque efa milamindamina. Ny artiste atsika akao donc ambarambarako eto ny artiste atsika akao agnatin'ny ouverture agnatin'ny Tsolabe Lola, groupe Lola manokatra baligny le 28 août dia le 29 Lola koa mbola mipody magnano spectacle ndraiky rimka dia magnaraka zegny le 30 groupe Fafasy ndraiky groupe Tasimena dia faradoboko amin'izay 31 Mamantshololo indraiky ya Natal dia tsambanjafra koa amin'izay groupe ana amin'ny tanàna Sainte Marie agny groupe Kouma, groupe Zulo, Kaïs, sisa maromaro tsy voatanisy eto. Mampiavaka festival Tsolabe malô izy io festival natao naturel ahitagna fomba nantenosy ampanao nety foarazagna dia avozigna amin'izao ke aherigna pody amin'izao io mba magnasa atsika jiaby gasy na olympiatrika andafy na Madagasikara na eto Antananarivo zegny mba ho tonga karahan'zay koa nazoko la Jean-Luc anao koa moa fa haiko anao tsy maintsy ao amin'io ary misy andraikitrinao maventy be agnatin'izy ao magnasa anareo jiaby tonga. Igny amin'igny zay ny makasika ny hoe ny programmation amin'ny ankapobeny satria moa ny point carré miara-miasa ny amin'ny festival Tsolabe toko fa origny matetetika aby ny ataontsika hoe fandaram-potoagna antsiplieny zegny ny tsara hoe maro samihafa izay. Dia eto moa président maraparagna atsika izy koa ataontsika hoe misy ny teboko tsara ho fantatra ambara olo makasika ny fagnomagnana ity festival Tsolabe ity. Teboka tegna tsara ho fantatra moa zany miaviadsika jiaby satria misy fitaterana zany ao Air Condor avy Mahambo dia misy ihany koa fitaterana avy Predy zay avy Full Point dia misy ihany koa avy Sondranovongo mitongava fa io zany saison fa tsara andro amin'io izy re koragnana teo Sainte Marie vahoaka tia vahiny may mandray vahiny maka tia vahiny mitongava fa tsisy olagna fa avy eo tsy digno namana Jean-Luc fa fruit de mer am'izay fa tsaratsara rehefa saison azy ngamba antsika am'izay mba miaraka midombera hely namana Jean-Luc am'izay le fruit de mer zay mitsakitsaky madinidiniky mitongava fa maresaka Tsolabe. Maresaka Tsolabe izy ma zay ny ito amin'ny point carré no arignesantsika ny information jiaby dia izy koa ma zay hoagny à Sainte Marie ihany koa zay ny amin'ity taogno ity. Izy ma zay fa hoe ny amin'ny festival Tsolabe dia ho avy ihany koa zay ny équipe ny point carré am'izay fotoagna zay dia izy ma zay eto ihany koa no arignesantsika ny vaovao maro samihafa makasika ny festival Tsolabe zay. So misy afatra farany no editsika maranagna izy président. Ny afatra farany moa zany dia manao fisaorana anao monsieur le maire, anao monsieur le député, eo ihany koa ny préfet ary ny OMC jiaby an-tanàgna ny vahoaka lasy teo nandrenjara ny vakodrazana lasy teo ary ny sponsor zay efa nifampiresaka taminay dia isoragna zany isoragna mialoha fa ny côté anay zany dia agnano le tokony vitanay koa zay paparezany
aritratra zany fiaramiasa makasitraka mihitsy makasitraka président ary isorana koa nareo poincaré zany a afa hoavy lasite akagny de bienvenue tsika ia zalahy isorana ro avy amin'izay comité ny festival Tsolabe nandalo teto amin'ny point carré izy ma zegny ny amin'ny TM ro dia ho hitatsika am'izay fotoagna zay koa ny eto Antananarivo zay dia ho andesigna antsika eto ny Tsipriany makasika an'izay dia isorana antsika jiaby ho any magnaraka samby meva Ami